Taorian'ny fahavitany ratsy ny fandevenana any Trisha dia nisaotra an'ireo rehetra izay tapaka sy namana nankahery sy nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana rehetra ny mpanakanto fandrama izay ray niteraka any tompoko vavy Trisha. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity. Azadino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny teny fisaorana avy any amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Trisha no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndaolo horesantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto mahakasika ny raharaha any Toliara faharoa izay any Benetsy dia miorohoro ny vahoaka no ireo mpitandro filaminana mbola mitoby sy mivezivezy ao amin'ny komina Tsiansiha, komina mifanila amin'ny tanànan'ny Benesy ireo mpitandro filaminana hatramin'izao ka mitebiteby sy miorohoro ireo vahoaka any an-toeranany. Mikatona ny toeram-pianarana nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny ity androandroany ity. Mitsoponenana any anaty ala ny ankamaroan'ireo mponina. Miaina anaty fahasahiranana izy ireo araka izany. Tsy misy hoanina raha ny fitarainany ireo mponina avy any an-toerana amin'izao fotoana izao nohon' izay tahotra amin'ny mpitandro filaminana izay mihodihody any an-toeranany. Mpivarotra entana halatra tratran'ny polisy tamin'iny andron'io omaly maraina iny tao tsara mandroso makilaoka. Raha tsy hivana dia nisy vakitrano teny Betamanga ny alahady lasa teo iny. Tsy nahendo na inona na inona ny tompo-trano raha tsy efa taitra vao maraina nahita ny trano mivaha. Very tamin'izany ny finday maromaro ka rehefa natao ny fikarohana dia fantatra ilay mpivarotra finday nividy azy. Io mpivarotra finday io ndray avy eo no nanoro olona nivarotra azy taminy io finday izay halatra io ka izao tratra izao. Hatreto tsy mbola fantatra na isan'ireo namaky ilay trano ity tratra ity ka andrasana ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana manoloana an'ity fahatratrarana olona mpividy entana halatra ity. Ka ny hafatra na ny mpividy entana halatra na ireo mpangalatra dia mitovy ihany satria samy namany mpangalatra ihany. Resaka trangana fanolanana indray. Zazalahy 12 taona nanolana zazakely 3 taona tao Tanjonandriana Ambohimanambola tamin'ny andron'ny 3 aprily lasa teo iny. Zazalahy tezaina ao amin'ny fianakaviana ihany ity namoafady ity. Ankizy mpiara-milalao amin'ilay zazakely no ny tantarany ilay zazakely ny nataon'ity zazalahy azy ity ka io zaza lehibe io no ny tantara tamin'ny renin'ilay zaza. No tanana hatao famotorana avy hatrany ilay zazalahy taoriany fitoriany ilay renin'ilay zaza. Nentina ho arahamaso ara-pahasalamana sy tohanana ara-tsaina eny anivon'ny santra kosa ilay zaza izay voolana taorian'izay fanararaotana aranofo izay nahazo azy izay. Mampametra-pantaniana ihany ity trangana fanolanana izay nisy tato ato ity ary hita fa nihanahazovana foana izay tranga izay ka mipetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe inona marina no tena mahatonga an'ireo andian'olona na tanora izany na ireo izay efa somary nahazoazo taona izany dia tafiditra ao anatin'izay sehatry ny fanolanana izay tsy misy toa azy zay tato ato zay. Vokatry ny tsy fahazakana ny onjam-piainana ve sa vokatry ny fanarahana ny fanatoloana disokajy na ihany koa diso lalana amin'izay fijerena sary mamoafady etsiroa izay no mahatonga an'ireo andian'olona ireo tato ato zay no miroboka amin'izay resaka fanolanana etsiroa izay. Ka mila andraisana andraikitra farakin'izay hentsitra ireo trangana fanolanana izay nisy tato ato ireo fa tena mahazo vahana tsy misy toa azy izany trangana fanolanana izany. Tany Toamasina indray eo amin'ny resaky ny vakitrano. Toeram-pivarotana multimédia iray tao bazarikely tao Toamasina no nisy namaky tamin'ity herinandro ity.
avy eny ambony tafo izy ireo no niditra ka lasa tamin'izany ny ordinatera maro sy ny speaker tao anatin'ity toeram-pivarotana multimédia iray tao bazarikely Toamasina ity ary mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ny mahakasika an'izay ny mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tena efa miha mahita fika isan'andro foana ireo mpanao ratsy indrindra fa ireo mpangalatra sy mpamaky trano amin'izao fotoana izao satria efa hain'izy ireo indray izany hoe ny mamaky trano avy eny amin'ny tafony indray no miditra fa tsy avy eny amin'ny varavarana intsony. Fanazavana kely momba ny fisehoany ilay loza mifamoivoizana na hafatesana olona 4 teny Bypass ankaiky ny kianjan'ny LGK Police tamin'iny andro ny afako maly alina iny tokony ho tamin'ny 7 sasany tany ho any. Sinoa iray mambo sy ny rimorimo nitondra Hyundai avy any Iavoloha hianavaratra naneribe tany amin'ny havia izy ka nanitsy ilay fiara Renault Clio hifanena tamin'ny toerana io. Taorian'ny fifandonana dia niverina tany anaty rano ilay Hyundai izay noentin'ity sinoa ity. Taorian'ny fifandonana dia nivarina tany anaty rano ilay Hyundai izay noentin'ity sinoa ity. Nivoaka ilay sinoa ary nitsoaka saingy tratran'ny fokon'olona sy ny polisy noho ny aveo. Vokatry ny dona dia tafiodina ilay Clio ka nifandona tamina 4x4 nanaraka azy. Olona 4 no namoy ny ainy, Veve sy Bakoly, ny zanak'izy ireo vavy tokana ary lehilahy iray tanatin'io Clio io. Atao andromaso eny amin'ny polisy pirenena ilay sinoa mba hanokafana famotorana mahakasika an'ity raharaha ity. Izao zany ilay hoe noho ny hetraketraka sy tsy fitandreman'ny sasany dia lasa mampidi-doza ho an'ny hafa ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao. Enganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Vita ratsy sy ny fandevenana any tompoko vavy Trisa izay zanaky ny mpanakanto Fandrama tamin'ity herinandro ity. Misaotra an'ireo rehetra izay nankahery sy nanotrona ireo fianakaviana tamin'ny fahoriana izay nidona tamin'ny fianakaviana ireo ny mpanakanto Fandrama. Tsy voavalinay ny vitanareo tsirairay na tany an-tanin-drazana izany na ianareo ivelan'i Madagasikara ka misaotra betsaka havako abe. Tsy very izahay misy anareo ho iatrany ny fanambarany mpanakanto Fandrama tao amin'ny pejiny tao taorian'ny fandevenana ny zanany tamin'iny andro ny afako maly iny. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana ahafantarana izay tomponantoka tamin'ny famonoana any Trisa izay loza niseho teny 67 ity amin'izao fotoana izao ary aingane ho tratra ireo rehetra izay tao anatin'izay fahabibiana nahazo an'ity zazavavy kely izay tena mbola tanora kely ity. Izay no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.